Ampifaliana-ndray no iarako aminao atao anatin'izao fandarana fantaro ny marina izao ary tsy adinoko moa ny makasitraka ny MCTV izay mikarakara n'izao fandarana izao dia ao anatin'izao herinandron'ny Pasika izao dia mirary Pasika feno fiarovan'Andriamanitra, feno fiadanana, feno fifaliana ho anao izay manaraka sy ho an'ny ankohonanao dia ny loha hevitra antsika androany dia mifanaraka amin'izay Pasika izay indrindra dia hoe inona marina ny atao hoe Pasika, inona marina no atao hoe Pasika satria ny tsirairay avy dia samy manana ny fiheverana an'izany atao hoe Pasika zany avokoa, samy manana ny fomba ankalazan'ny Pasika ihany koa dia tsara fantarina miainga avy ao anatin'ny soratra masina hoe inona marina ny atao hoe Pasika satria ny soratra masina ihany ny fahamarinana satria rehefa nandeha ny fotoana moa taty aoriana dia lasa niova ilay izy dia be dia be ny zavatra izay lasa niampy taty aoriana dia lasa samy manana ny fahazahoany azy amin'izay ny tsirairay avy fa tsara raha miverina makao amin'ny soratra masina tsika mba ahafahantsika mamantatra ny fahamarinana. Ny Pasika zany dia fety jiosy izy io no ny andohany izy io fety jiosy rehefa tonga ny fotoana izay anafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta satria ny zanak'Israely dia andevy tao Egipta nandritra ny 700 taona dia rehefa anafaka ny zanak'Israely Andriamanitra dia naniraka amin'ny Mosesy izy mba hakany amin'ny Farao ilaza hoe avoay ny oloko izy mba hanompo fa tsy nety Farao dia rehefa tsy nety Farao dia nandefa loza Andriamanitra aloha loza voalohany dia mbola tsy nety ihany Farao nandefa loza faharoa Andriamanitra mbola tsy nety foana Farao mandrapatonga amin'ny loza fahasivy dia mbola nanamafonyfony foana Farao tsy nety nandefa ny olony dia ny zanak'Israely mba hanompoan'Andriamanitra dia vokatr'izay dia andefa loza fahafolo Andriamanitra ary loza fahafolo dia ny fandringanana ny matoa rehetra ao amin'ny tany Egipta na olona na biby fiompy dia samy ho aringan'Andriamanitra fa mialohan'izay niatongavan'izay loza fahafolo izay nefa dia niteny tamin'ny Mosesy Andriamanitra mampita amin'ny zanak'Israely hoe saminareo izy mamono zanak'ondry lahy iray taona izay tsy misy kilema dia samy mihinana azy mamono azy amin'ny andro hariva aloha voalohany indrindra dia alainareo ny rano izy dia atetinareo amin'ny tolam-baravarana anankiroa dia ataonareo ihany koa amin'ny tatom-baravarana dia rehefa hihinana azy indray nareo izy dia atsatsika ny fihinanana azy atsatsika amin'ny afo ilay izy dia hohanina miaraka amin'ny mofo tsy misy masirasira sy ny anana mangidy dia tsy azo asiana tramaraina ilay izy fa raha misy ambiny dia dorana amin'ny afo ilay izy dia mbola misy moa zany toromarika maromaro izay men'Andriamanitra ao amin'ny Exodosy toko 12 misy an'izany zavatra teneniko zany dia hotohizantsika ilay izy ao amin'ny Exodosy toko 12 dia manomboka amin'ny 11 ihany koa izay toromarika hafa ny men'Andriamanitra ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy ny valanareo voasikina ny kapanareo eo an-tongotrareo ary ny tenareo eny an-tananareo dia hohaninareo faingana izy fa Pasika Jehova dia misy dika teny kely ery ambany ery makasika io teny hoe Pasika io dia hoe fandalovana dia ery ambany moa manazava an'izay resaka fandalovana izay fa tohizantsika ny vaky-teny fa andeha hamaky ny tany Egipta amin'izany alina izay aminy aho ka hamono ny matoa rehetra any amin'ny tany Egipta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy ary ny Andriamanitry ny Egiptianina dia ho tsaraiko avokoa fa izao no Jehova. Andiny 17 izy dia milaza hoe ary ny raha dia ho famantarana ho anareo amin'ny trano izay toeranareo ary raha mahita ny raha aho dia handalo anareo ka tsy hisy loza andringana anareo raha mamely ny tany Egipta ao. Zany hoe ny fandalovana ilay satria izy Andriamanitra hoe handalo ny tany Egipta ao izy amin'iny alina iny dia iny toromarika men'Andriamanitra hoe iny raha le atao amin'ny varavaran-kely iny amin'ny varavarana tolam-baravarana iny raha mandalo izy Andriamanitra ka mahita ny raha eo amin'ny varavarana dia tsy handringana izy fa raha tsy mahita kosa dia ho fatiny lamatona ny biby fiompy na ny olona ao anatin'ilay trano dia ny zanak'Israely rehetra moa dia nanaraka an'izay toromarika izay avokoa dia vokatr'izay tamin'iny alina ny Egiptianina rehetra ny mahatony Egiptianina rehetra na ny olona na ny biby fiompy dia maty avokoa dia tamin'iny alina ny Egiptianina dia nandondona ny zanak'Israely mba handao ny taniny dia ohatr'izay ny fomba nanafan'Andriamanitra ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta zany hoe ny Egiptianina mihitsy nandondona hoe miala amin'ny taninay nareo izy aleo nareo mandeha izy
dia afaka moa ny zanak'Israely tamin'ny aliny. Dia rehefa avy eo iny Pasika iny dia lasa lalàna mipetraka teo amin'ny Israely lasa ankalazaina isa-taona le izy mbola misy toromarika be dia be moa men'Andriamanitra makasika an'izay Pasika zay ao anatin'ny afotoana ny hinanana azy, ny andro sy ny volana ankalazana azy fa ao amin'io Exodus 12 io no misy an'izay ka manasanao amaky an'izay raha tianao fantatra avokoa ny amin'ny antsipiri an'izay zavatra rehetrarehetra izay. Dia rehefa zavatra anisan'ny tenen'Andriamanitra rehefa mankalaza ny Pasika nareo izy dia tsarovy ilay zavatra nataon'Andriamanitra taminareo dia nilana ianareo tany amin'ny tany Egipta izy. Izay ny zavatra mila tsaroana foana resaky ny mihinana ny Pasika ianareo izy. Dia rehefa niaraka tamin'ny Josua indray ilay mpandimen'i Mosesy niaraka tamin'ny Josua indray zanak'Israely tsy mbola tonga tany amin'ny tany Kanana dia namono Pasika ihany koa zareo rehefa tonga tany amin'ny toerana nomanin'Andriamanitra koa zareo dia namono Pasika. Dia isa-taona ary zareo dia manao an'izany satria tafiditra ao anatin'ny lalàna nomen'Andriamanitra amin'ny Mosesy. Marihana moa fa ny Jiosy dia mbola mitandrina foana ny lalàna izay nomen'Andriamanitra tamin'ny lalàna Mosesy hatramin'izao andro iainantsika izao ka tafiditra ao anatin'izany zany ilay Pasika sy ny fomba hinanana ny Pasika sy ny rano zanak'ondry izay mila alatsaka isa-taona zany tafiditra ao anatin'izay zavatra izay. Fa ohatry ny ahoana kosa ary ny Pasika kristianina satria isika izay miheno izao fandarana izao dia kristiana ary izay indrindra ny tena tiantsika ho resana moa ao anatin'ity fandarana androany ity. Ohatry ny ahoana kosa ary ny Pasika kristianina ao amin'ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Kortianina 1:5-7 ny tapany farany ten'Andriamanitra dia milaza hoe fa voavony Kristy Pasika ho antsika, fa voavony Kristy Pasika ho antsika. Zany hoe Kristy voavony zany ny Pasika ho antsika. Taty aoriana mantsy ilay izy lasa niova hoe ny fitsanganan'ny Kristy tamin'ny maty no Pasika, fa araka ny ten'Andriamanitra dia hoe voavony Kristy Pasika ho antsika. Zany hoe ilay famononan'ny Kristy ilay Pasika ho antsika satria inona ny ao ambadiky ny famononan'ny Kristy dia ny rà nalatsaka, ilay rà nalatsaka Jesosy izay zany tany amin'ny testamenta taloha zany ny tandindon'ilay zanak'ondry iny zany dia tandindon'ilay ràny Jesosy ho alatsaka tia aoriana satria Jesosy koa dia ambaran'ny ten'Andriamanitra fa izy dia zanak'ondry tsy misy kilema izy. Mahatonga Jesosy zanak'ondry tsy misy kilema satria tsy misy fahotana hita tao aminy na dia mikely ary. Izy rery ihany tsy nanota teto ambonin'ny tany fa ny ankoatr'izay dia mpanota avokoa. Ary izay no mahatonga azy tsy misy kilema satria raha sanatria Jesosy ka nanota na indray mandeha ary dia lasa voapetina izy lasa tsy afaka natao fanatitra intsony izy fa lasa misy kilema tao anatin'izay. Dia iny rahan'i Jesosy izay nalatsany tao amin'ny hazo fijaliana iny zany iny ilay Pasika ho antsika ilay ao ambadiky ny famononan'ny Kristy iny ary iny dia nitondra famonjena ho antsika. Ny mahasamihafa an'ilay izy amin'ny Pasika ny Jiosy mantsy ny Jiosy dia mila mandatsaka ràna zanak'ondry tsy misy kilema foana isa-taona, fa ny Jesosy indray mandeha ihany izy nandatsaka ilay rà tsy misy kilema teo amin'ny hazo fijaliana. Dia rehefa avy eo izy nitondra ny rà iny ao amin'ny tabernakelin'Andriamanitra any an-danitra dia iny rà iny fisoronana mandrakizay ary iny ilay fanekena vaovao izay ataony amintsika olombelona. Dia iny ràny Jesosy iny zany mitondra fanavotana ho antsika. Mahasamihafa ny ràny zanak'ondry tany aloha sy ny ràny Jesosy ny ràny zanak'ondry dia tsy mitondra famonjena, tsy mitondra famafana fahotana fa ataontsika hoe manamaivana zany, ataontsika hoe miampioze na hoe mampitony ny fahatezeran'Andriamanitra fotsiny ihany fa tsy manova ny toetran'olombelona. Fa ny ràny Jesosy izay nalatsany taty aoriana kosa dia raha izay manadio ny fahotana ao anatsika, ilay natioran'ny fahotana mihitsy no ngotana sy sasana voadio tanteraka noho ny amin'ny ràny Jesosy izay nalatsany izay. Ary ny ràny Jesosy iny dia nandrava ny hevitra izay mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Iny ràny Jesosy Kristy iny no afaka mampiavana antsika amin'Andriamanitra. Amin'ny teny frantsay moa zany dia hoe iny nanaovana expiation na hoe fanadiovana fanantsika olombelona. Izay zany mahasamihafa an'ireo ka isika izay aty amin'ny fanekena vaovao zany aty amin'ny kristianina dia tsy mila tsony isika mamono zanak'ondry isa-taona tahaka ny fanaon'ny Jiosy hatramin'izao fa ny ràny Jesosy no efa nalatsany indray mandeha mba ho fanatitra, ho fampihavanana, ho fanadiovana ny fahotantsika amin'ny alalan'ny finoana. Fa Andriamanitra tsy mandray tsony ny fanatitra zanak'ondry tsy misy kilema izay raisitsika.
raha tsy hoe te hinana ondry angamby ianao dia afaka mamonondry moa zany fa raha ohatra ka hoe atao fanatitra la izy dia tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ntsony zay zany mahasamy hafa n'ilay fanatitra nataony zanak'Israely sy ny fanatitra nataon'i Jesosy le fanatitra nataon'i Jesosy ny tena manova ny natiorantsika sy tena nanala ny fahotana ary iny tena nampiavana antsika tamin'Andriamanitra fa ny zanak'Israely tany aloha dia tandindona zay zavatra miampiozy fotsiny ny fahadiziran'Andriamanitra le izy fa tsy manova ny natiora ratsy zay ao anatsika olombelona. Dia inona ary zany satria tamin'ny andron'ny zanak'Israely dia nasain'Andriamanitra mahatsiaro zareo rehefa ao anatin'ny Pasika. Inona indray ny zavatra tokony ataontsika aty amin'ny Pasika kristianina zany. Ny zavatra tokony atao ihany koa amin'ny Pasika kristianina aloha dia fahatsiarovana ihany koa ny zavatra tokony ataontsika. Inona moa ilay fahatsiarovana? Rehefa ao anatin'ny Pasika zany dia tokony mahatsiaro ihany koa isika. Ny fahatsiarovana ambaran'ny soratra masina amin'ny Korinthiana voalohany toko faha 1:20 dia ny 2:7 sy ny 5:20 dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tamin'iny alina iny ozy izy Jesosy rehefa namaky ny mofo izy niaraka tamin'ny mpianany dia ozy izy hoe izao ny atao vao fahatsiarovana ozy izy. Dia toy zany koa izy ny kapoaka rehefa namendy vay izy dia nisotro zareo dia ozy izy hoe izao ihany koa ozy izy natao vao fahatsiarovana. Zany hoe ny fandraisana fanasan'ny tompo zany ilay fomba lehibe ahafana matsiaro an Jesosy ary zay ihany koa zany ny zavatra afaka atao ao anatin'ny Pasika satria ny zavatra natao tao amin'ny Pasika ny Jiosy dia ny fahatsiarovana an'Andriamanitra, fahatsiarovana n'ilay famonjena lehibe nataon'Andriamanitra ao zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta. Ka ny zavatra ihany koa zany izay tokony ataontsika amin'ny Pasika kristiana dia ny fahatsiarovantsika ilay famonjen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy dia tsy inona zany fa ny fandraisana fanasan'ny tompo. Raha mbola misy moa ny fanontaniana, misy zavatra tsy azonao na mahifikifika anao dia za manoro hevitra anao hanontany an'izany ny mpitandrina na ny pasteur zay mikarakara ny fiainam-pananao dia mino fa azo valiny mahafapo any ianao. Dia izay ihany koa ny fandaharantsika tamin'ity andro androany ity akasitrahana ianao zay nanaraka hatramin'ny farany fandaharana dia mirary fety feno fiarovan'Andriamanitra, mirary Pasika feno famonjena, fiarovan'Andriamanitra, feno filaminana, feno fifaliana sy fiadanana ho anao sy ny tokantranonao dia tahian Jesosy isika rehetrarehetra.